amin'ny fifaina lehibe reny no androtsona tao tokantrantsika ny amin'ny zaonio zao ny ambassadeur-ny Eozoa Aziatia no miditra ao tokantrantsika indray ny amin'ny zaonio zao ary manonona ny hatsaran'ny Eozoa trany amin'ny tokantrano izay mampandroso ary mirary zoatsiketa samotely Eozoa eo amin'izao fandendesana ny tenin'Andriamanitra zao. Tsarantsika iariva afaka indray metraka amin'ny fotoana eo am-piratana ilay tompon'ny lanitra sy ny tany sy ny lantilanta ny faratampony avo indrindra izay tsy hitany maso tsy takatry ny maso novinovinovina ataontsika ny voninahitra ariva afaka ho voninahitra narany. Merina miarahaba antsika indray ny tena koa ny ambassadeur-ny Eozoa Aziatia mandroso tokantranontsika indray ny amin'ny teny io tia ny fampianana andro aminy zany dia narana fatelopolo na ny numéro 30 ho antsika rehetra izay miaina. Ny lohateny moa zany dia hoe aiza moa izy teo tsy mipetraka ny lohateny fa nakaiza izy teo tsara petraka ihany izy iny zany raha mety fa raha tsy mety moa zany dia tsy mino hoe ny anaran'Andriamanitra izay nomeny mpitondra fivavahana izay mpanota dia diso daholo loza ho azy izay nanaraka an'izany sary zany. Ianao tokoa hoe dia tsy mahatonga saina hoe ahoana moa mahamarina ny anarana azy omeny olo anakaiky azy eto hoe mpanota zay zany le resahana. Ahoana ny ahafahana milaza fa maro ny anarana nomeny olona mpanota io na ny anarany azy hoe mpanota ve dia ahoana moa mahamarina an'izay anarana nomeny zay miara-mamaly be antsika rery tokantrano hoe tsy mitombo zany na iza atsika maheno anazy zao maniry anazy zao zao dia mazava fa tsy mitombony zany resaka zany Andriamanitra io ve fa laza fa zangy dia tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany no mampitombona zany teny zany tokoa am'izay hevitra zay tsy mitombona mihitsy ne zany daholo avakitsika ny tenyandriamanitra hoe reto daholo zany ny teny milaza fa tsy misy mariny eo anaran'io izay nomen'ireo olona mpanotanao reo satria le mpitondra fivavahana milaza fa tsy maintsy manota. Ilay miaraka amin'ilay hoe le Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay Jesosy Jésus Jesus io tsy izay Andriamanitra tsy izy hoe Yesoa sy ny maro samihafa fa nampianarika teo hatran'le Yehosoa tsy mety daholo zany teny rehetra zany hatrany amin'le Yahosoa mila atao manakaikaiky amin'ny anarany hoe Yahosoa tsisy mety daholo mihitsy zany satria maninona mpanota daholo nanonona an'izany teny zany dia ndao jerevantsika lalàna hoe aiza misy Andriamanitra mpitondra teny mpanotany eo izy milaza fa za tsy mihaino an'le mpanota ka ianao hoe fa tsy haino dia ahoana moa ny ahafahanao mitondra anarana hoe tena raha ny Andriamanitra ko ty dia mariny ty da ena tonga ny sasana nanao hoe ovay tompo any io dia samy vita hoe Andriamanitra tsy mivaky loha am'izany anarana zany fa mety foana io azafady indrindra ozy ny teny hoe mitsangana antsoa ny anarany ka tsy maintsy antsoa ny io anarana io zany important le anarana ny dikan'izay ka dadidio tsara zay fa important le anarana fa le anarana antonon'ilay mpitondra fivavahana rehetrarehetra maneran-tany dia tsisy marina mihitsy na nyrayra ny antony mpanota reo olona reo ka amin'ny mampanota azy dia zao ny lalàna voalohany indra tsy mihaino io Andriamanitra io zany vaketsika teny Andriamanitra ny bokyny Isia toko fahasivy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa jery tenin'Andriamanitra maromaro kelitsika aloha Isia toko fahasivy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota zany laha ny andro mivavaka ao fotsiny aleo mihitsy mandeha ny amin'ny zavatra hafa fa aza mandeha mivavaka atsony rehefa fantatra fa mbola mpanota satria ny Andriamanitra tsoina mihitsy tsy marina ary tsy izy sampy io. Isia 59:2 endo ny tanany avatsy fofa mahavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mari fa ny eloko areo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Ny olona mpanota zany dia miafina aminazy Andriamanitra ny tavany ary ny olona mpanao meloka dia misaraka amin'Andriamanitra izy ka sady misaraka amin'Andriamanitra ianao no tsy mihaino anao izy iza moa zany ny Andriamanitra ho tonononao am'izay sady tsy jeosange ny eloko areo ny hevitra mampisaraka anareo Andriamanitra io ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy sady manafina ny tavany aminao io Andriamanitra io ary misaraka aminao izy ny aminao mpanota
sady misaraka aminao iny tsy miaraka aminao de ahoana moa zany lazanao fa miaraka aminao izy de ahoana zany ilazanao fa mahafantatra an'io Andriamanitra ianao neo ianao mahita tsara fa miteny milaza hoe misaraka amiko ianao ary miafina aminao ny tavako ahoana ny ahafantaranao zany Andriamanitra miafina aminao zany ny tavany ahoana ny ahafahanao hoe za mahafantatra an'io Andriamanitra io nefa izy miala aminao misaraka aminao ary mampiafina ny tavany aminao ahoana ny ahafantaranao anazy raha izy valiny hoe lainga io ataony olo hoe mahafantatra Andriamanitra zany izy io anaran'Andriamanitra nampianarana rehetrarehetra io de meko anao valiny fa tsisy izy io fa diso daholo por zay le mahatonga an'ireo mpanota zay le mpitona fihevana mpanota le Andriamanitra efa tsy mihaino anazy aiza mo isy Andriamanitra henanao zay mpivavaka ao zay no tonga ny ambasadeur-ny Osiaty lany andro mandeha mivavaka metimety amin'io za manitsaka mitsondra mbola teo vonjeny fa rehefa sy teo vonjeny fa ho any amin'ny elo nanatio ny lalanao ary nefa de tsisy manaka an'iny ke ianao kosa hoe fa teo any amelo ina moa no azo atao am'izany efa mba nampianty ihany zy ady efa mba nanoro ihany zy ady efa niteniteny mamonjy anao ha tsy ny raharanao tsy ny haino fa niavinavina de ina moa ny azoko atao aminao eo fa za de manoro hevitra fotsiny hoe mba mivereny inona raha mba miverina am'lay mpamorona asa atao tsara ke miverina am'lay mpamorona de mine raha miverina makany zao raha izay Jaona toko fahasivy diny faraiky amin'ny telopolo hoe Andriamanitra tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany ianao no ate filazany tsara ndray tsika no mijeny Jaona 9:31 jerevantsika iny voninahitra dada Evasio soa Jaona 9:31 zay fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota mahitsy be mihitsy io tsy mihaino mpanota Andriamanitra ka ahoana moa zany izy ny hoe ianao zay mpanota nilaza hoe za mahafantatry ny raran'Andriamanitra efa izy raha tsy mihaino anao izy raha tsy miraharaha momba anao ahoana moa nezanao ny anarany io ahoana moa ianao nilaza fa mahafantatra an'le anarany ianao tsy misy idirany zay mahay teny hebreo zany na mahay teny frantsay na mahay teny anglisy fa mazava ny lalàna Andriamanitra tsy mihaino mpanota tsy misy idirana fahaizana teny-pirenena zany fa rehefa mpanota de tsy mihaino anao zany Andriamanitra lalàna gne zany kaiza moa zay misy mpanota hoenon'Andriamanitra io rehefa tsy mihaino anao Andriamanitra ary nitavany aiza miafina aminao ahoana ny ahafantaranao anazy ary io anarany io rehefa novainareo olombelona ka aiza moa ny ahafantaranao an'io anarany io nefa ianao mpanota tanao am'zany izy zany ny sary omenantsika hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota zany fahatelo ny mpanota nke ka avy any amin'ny devoly ka aiza moa nisy devoly iran'Andriamanitra hitondra ny teniny hoe avoay tenarana ty ianao zay mpanota mitovy amin'ny devoly io fanamarena fanotelony olona devoly ny mpanota ka aiza misy devoly andeha hitondra ny anaran'Andriamanitra adverseran'Andriamanitra avy no ampitondraina ny teniny na izy ara miteny hoe manoera ny devoly ka aiza moa zany zay olona mpanota devoly ataon'Andriamanitra hoe oeto atry teniko ty mba mandiny lalina daholo tsika sa mihitsika tonga saina fa zay ny asany zay ady mamerina tsika hitodika any am'ilay tena izy Yahosoany anarany hoe avaka tsika ny teny ny mpanota de avy any amin'ny devoly aiza moa zay misy Andriamanitra ho fantatry ny mpanota ny dika aza io mpitondra fihevana mpanota io ve ay amoaka ny anaran'Andriamanitra marina olona manao mazy ny sasany olona misikety sy manandro ny sasany moa de olona pakany amin'ny dadarabe miara-miasa am'ireny mihitsy ny arany sasany ary izy etreta saika makany doly mba tsy lazako hoe 100% fa tena 100% presque 100% satria za kosany za ziady ambasadeur-ny Joshua no mitory foana ary izy rery any de zare eto amin'ity planeta terre reto hoe tsy manota ny miaraka aminay de miaraka aminay Joshua ndray zany ngeka tena Andriamanitra ny zany zavatra tenena amin'io zany ny hatsarany io Andriamanitra io no nge vakitsika ny Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo Jaona voalohany toko fahatelo diny andininy fahavalo vakitsika amin'ny anaran'ny Joshua fanaporofona tsika fanompizy zany fanotelony zao ty fa hoe izy Jaona voalohany 3:8 izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly de manota hatramy voalohany tanora tsara am'izany reny olona mpanota ireny zany de avy any amin'ny devoly reny ka anaran'Andriamanitra hoana moa no entiny aminao mazava fa anarana avy any amin'ny devoly io entiny aminao io ka avy any amin'ny devoly ary izy ko de zay entiny nomeny anao zany avy any amin'ny devoly koa mba tonga saina zay re tenenina atao amin'ny fandaran'le titry hoe loza fa mihaino feon-demony ianao
Anarana avy any amin'ny devoly io ampianarina eo ampianariny aminareo de porofony zany ianao tsy afaka mifahotany io mihitsiny de mazava zany fa matoa zay ady aminy teny hoe afaka mifahotana zay miaraka amin'ny Iosoa de mazava ho azy fa zay le tena miaraka amin'ilay Andriamanitra marina zay sy ady azy zay le ambasadorany Iosoa azy le miteny aminareo ty hoe hafa loatra le miaraka amin'ny Iosoa zany ary efa mazava be ny teny le miaraka amin'ny ziady ihany nao fatanao Iosoa iny satria ziady ihany no manoro anareo any Iosoa zay tsy hita amin'ny masonareo fa saingy hita kosa ny asa rehetra amin'le olona afaka mifahotana. Fanaporofona fahatelony zay. Fanaporofona faefatra voalaza ny soratra masina mihitsy fa hoe azo omeny any alika ny zavatra masina. Zay ny voalaza ny soratra masina hoe azo omeny any alika ny zavatra masina. Ka manina moa zany tenena hoe azo omeny any alika ny zavatra masina fa iza zany le alika. Lova ketsikely hoe zay tendremantse eo Matthieu 7 Matthieu 7 de amin'ny andininy 7 nga manizy tsy diso ny fitadikiko anazy ohatry revatsika Matthieu 7 andininy 5 le izy Matthieu 7:6 zany aza omeny any alika zay masina ary aza tsipy an'lonina ny kisony ny vatosoanareo fandrao nitsaka azy izy ka dia hifototra dia miraviranareo ka lay hoe azo omeny alika zay masina de zavatra masina zany azo omeny alika ka ny anaran'izany dada Iavasy Iosoa zany hoe zavatra masina satria mahafaka olona mifahotana ka matoa mahafaka mifahotana zavatra masina zany ny anarana ary tsy misy anarana mahafaka mifahotana afa-tsy anarany Iosoa rery eto amin'ity planeta Terre ty ka raha zavatra mahafaka mifahotana zavatra masina ny dada zay ary ny fahamasinan'le anarana sy ny herin'le anarana mihitsy no mahatonga ny olona rehetra afaka mifahotana rehefa miaraka amin'ny Iosoa. Zavatra faratampo mahafinaritra daholo zany tena mampibitabitaka mihitsy zany. De ozy ny tenin'Andriamanitra hoe azo omena an'le alika io izy ny zavatra masina tahaka le hoe ny devoly nge ny mpanota nge de avy amin'ny devoly ka izy Andriamanitra zay mpiasa devoly eo no tsy hoe verina kely am'izay ny devoly azy nataon'Andriamanitra roana hoe manoera ny devoly no ke jerevantsika zay teny zay eo jerevantsika kely any amin'ny bokony Jakoba any nga manisy zay ndazo jerevantsika kely lo jerevantsika kely manoera ny devoly de andositra anareo izy Jakoba 4 andininy 7 Jakoba 4:7 ka de maneke an'Andriamanitra azy nareo de manoera ny devoly de andositra anareo izy raha eo Andriamanitra io zany nametraka fa ny olona mpanota rehetra rehetra de avy any amin'ny devoly de ozy Andriamanitra hoe toerina nanaovana andray ka raha io Andriamanitra io zany niraka ny olona anohitra anazy maika vefa anohitra devoly zany maika vefa io Andriamanitra io zany tsy anapotika ny mpanota ka raha Andriamanitra manapotika ny mpanota satria roay ny devoly ahoana moa le olona roany no asiany mitondra ny teniny hoe tiery le anarako hoeto de ampianarin'ny olona nefa le olona milaza fa mpanota avy any amin'ny devoly ny dikan'izay ny devoly nasian'Andriamanitra roana ka raha ny olombelona azy nasian'Andriamanitra mandroaka devoly manohitra devoly manahoana reo Andriamanitra io ny anontaniana raha mety miara-miasa amin'ny devoly Andriamanitra io de tokony tsy nyroany ny devoly fa naverany mipetraka tao amin'ny lanitry tao fa matony roana ny devoly tsy miaraka amin'ny devoly zany mihitsy io Andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota ka ireto mpanota zay milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra reto ireto mpanota zay milaza fa mahafantatra ny anaran'Andriamanitra reto n'Andriamanitra azy amin'ny teny hoe roa ihany reo satria miara-miasa amin'ny devoly izy satria mpanota avy eny amin'ny devoly ahoana moa izy milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra ka mahafantatra ny momba ny anaran'Andriamanitra zay le aza mety ho fitahany ianao fa manoerany zany rehetra zany tena manoro hevitra anareo mihitsy hoe tsy solution tsony ity resaka mpanota ity na nareo miaraka amin'ny dada Iava miaraka amin'ny Iosoa nanareo zany de tsy haiko zay andehanareo fa defa malalaka lalana makany amin'ny hera manoro hevitra zay adia hoe tena tsy mety tsony za tena miteny hoe aza mandeha mivavaka tsono fa tsy mety nazara zao miantso mitondra fihevandreo hoe mba revisieux lalana makany amin'ny lanitra aza mamitaka olona tsono fa tsy mety ane na ianareo raha mba manavota tena fa aza manao ny sary ratsy tsono ho faty ane ho anareo zany hoe tena miantso ny olona rehetrarehetra mihitsy zao hoe tena mba midira ho any rehetrarehetra na vahiny any ampitan-dranomasina anao any am'izay ranomasina rehetra misy anao any
na ny Amerika ianao, na ny France, na ny Angleterre ianao, na ny Chine, na any Inde, na ny Indonésie, na ny Brésil, na ny Côte d'Ivoire, na tsy haiko tso zay misy anao any, na ny Argentine sy ny maro samihafa any, na Sénégal any, aleo anatiny ny Eoso am'izay. Ina tsony andehananao mivavaka. Efe tsisy Andriamanitra afaka manome zavatra tsara ho an'ny mpanota zany, tsy misy anome zany, de porofony zany ange nareo tsisy afaka ny fahotany io e. Ino ny marika anio tsisy mihaino zany nareo? Tsy mihaino anareo na mpitondra fivavahanareo na izy niza, tsy mihaino anareo zany izy. I Andriamanitra ny tiako tena fa tsy mpitondra fivavahana zafady. Le Andriamanitra marina io tsy, lay tompony soratra masina io tsy mihaino anareo zany. Zahatra diso daholo mety le mpitondra fivavahana aminareo. Fitapitahany fotsiny eo nareo. Zany hoe miteriko hoe mba miverena am'izay. Da ho ary itsaviantsika le hoe azo mehainy alika zay marina, zay masina. Fa le alika ka aizy. Tsy manohatra amin'ny olona amin'ny alika mihitsy sanatria fa le ten'Andriamanitra no miteny an'izay dia ratsika le izy. Fa zay ady azy zany aza hamonjy ny olona koa na moa zany nohatra nareo amin'ny alika fa le sary nomen'Andriamanitra no azaveko aminareo hoe ny alika zany dia voakilasy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe any ivelan'ny fahatsarana zany izy. Any ivelan'ny asoavan'Andriamanitra izy. Any ivelan'le misy an'Andriamanitra izy zany dikan'izay. Eo toy hoe any ivelan'ny alika. Tsy miara-monina amin'Andriamanitra izy dikan'izay. Fa matoa zany ny ambassadeur-ny Eoso tena navitana nafaka olona niara tamin'ny fahotana ry na tafaverina ny olo iaraka tamin'Andriamanitra satria izy tafa afaka tamin'ny fahotana ankonan'Andriamanitra zany ambassadeur-ny Eoso zany. Tade manome valy aminareo tsy avety aminareo izy satria raha avety aminareo zany ambassadeur-ny Eoso zany dia mpanota ohatra anareo koa no navoakany. Fa rehefa tonga ny ambassadeur-ny Eoso dia namoaka olona ary namokatra olona ho tsy mpanota intsony dia tsy mitovy amin'ilay mpitondra fivavahana le hitanao hatramin'izay izy fa hafa izy. Satria ny lalàna mihitsy ianao nge sika mamaky ny lalàna zao e. Jereo nge ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20 ny avaketsika izy 5:5 angamba ny zera sy diso indray ny fitadiditsika. Ie, Apokalipsy 22:15. Fa ny ivelan'ny alika sy ny mpanody ratsy sy ny mpitsangatsanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay tia lainga rehetra sady mpandainga. Nataon'Andriamanitra mitovy amin'ny kilasy ny alika mihitsy zany ny mpanody ratsy, ny mpitsangatsanga, ny mpamono olona. Ka ny mpanota ny dikan'izay, ny tia lainga sady mandainga, ny manompo sampy sy ny mahasomefa dia ny kilasy alika daholo izy. Ka ny ateo alika zany dia ny mpanota ny dikan'izany raha tsy ianareo manolo izay manaraka ny fampianarana. Alika zany egalina mpanota. Any ivelany reny izy ny ten'Andriamanitra, any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra ary ny kilasin'Andriamanitra ho tahaka ny alika. Aveko tsara fa ny soatra masina ho ano miteny an'izany fa tsy zany. Vakio le Apokalipsa 22:15 dia hitanareo tsara fa tsy zany no miteny an'izany fa le soatra masina no miteny an'izany fa tsy ambassadeur-ny Eoso zay ady akory. Kanefa noho ny amin'ny ten'Andriamanitra misy ady dia tsy maintsy mamaky ary maro no matoa napetrany teo. Tsisy afaka mandany zany. Kanefa sy te hipetraka anatin'izany plasy io lasa alika zany dia aleo tena miverina makany amin'le marina. Raha tsy loatra nge ten'Andriamanitra io e. Ary nareo ne mbola afaka miverina daholo mba tsy ho lasan'izany, tsy hipetraka amin'izany toerana zany e. Azonareo tao tsara miverina manatona ny Eoso mba tsy ho mpanota intsony fa tena mafy be nge le teny dia za nge manaiky mafy le teny. Ka tsy hitako lay tompony ity soratra masina ity no miteny an'io ka inona moa no ho avalinao? Za aloha tsy afaka mamaliko tenin'Andriamanitra io, ary ianao koa nga afaka mamaly. Raha vao mampiasa an'ity baiboly ty ianao dia ao anatin'ny soratra masina anao nge zany fa tsisy namorony mba afaka io koa ny ianao. Dia sa miara mahita tsika. Fa le any ivelany zany ty voalaza ity. Ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy mahazo ho ampitoviana amin'ny olona normal intsony fotsy Andriamanitra hoe alika re. Zay any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra eto. Ka zany no mahatonga na miantso atsika hoe tsy azonao foanana mihitsy nino teneninao. Fa même kilasy ato na ny mpanody ratsy na ny mpijangajanga, ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy, mpandainga rehetrarehetra sy ny manao zavatra tsy mety rehetrarehetra zany e. Dia nampitovian'Andriamanitra amin'ny alika. Dia mba miteny anao zany hoe mba tsy hitovizanao amin'izany tena mba mialahy. Mialahy amin'le toeran'ny mpanoty. Mafy loatra le teny nefa tsy hita hoe ataona mandala an'io. Tsy ady tsy afaka manala an'io zany mariniko ary tenin'le Andriamanitra marina zay dadako io, za tsy maintsy mamaky an'io. Fa marina ary ianao ny tokony tonga saina mba tsy hipetraka amin'izany toerana zany intsony raha mba teo vonjena ihany ianao.
Fa rehefa tsy mety ho vonjena moa anao dia tsy hitako izay ho tenenina. Nireo ianao mandeha makany am-piangonana mivavaka, jereo io teny io e. Même classe ange reo e. Ka zay no mahatonga ana miteny hoe ny olona nivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy azo ampitondrana teny. Matoa zany ny ambassadeur-ny Joshua nitondra nyity teniteny afaka amin'ny fahotanany olona. Tsy mpanotatra anareo izy nitika an'izay. Fa raha mpanotatra anareo ny ambassadeur-ny Joshua dia mpanotatra daholo ohatran'ireny nampianarina ireo mpitondra fivavahana ireo daholo ny olona rehetra izay niaraka tamiko ihany koa. Saingy izay niaraka tamiko dia niaraka tamin'ny Joshua, ary izay niaraka tamin'ny Zeadia, niaraka tamin'ny Joshua, afaka amin'ny fahotana daholo. Fa ianareo olombelona rehetrarehetra kosa izay nampianarinareo mpanota daholo. Zay ny pirofo fa avy eto an-tany nareo. Izay rehetra olombelona teto an-tany dia milaza fa mpanota daholo. Ny ambassadeur-ny Joshua iry ihany no miteny hoe tsy mpanota izay miaraka aminay. Mazava fa ny ambassadeur-ny Joshua iry ihany eto amin'ity planeta terre nareo ity, eto amin'ity tontolo nareo ity no niaraka tamin'izany Andriamanitra marina izay nahafaka tamin'ny fahotana zany. Io le teo hoe Yahoshua ilay zanany ary dada Malayava ilay ray. Zany le tena izy zany. Fa zay rehetra nampianarin'ireo olona mpanota reo, ny Andriamanitra nitoriany taminareo raha Andriamanitra tsy izy. Manompo Andriamanitra tsy izy nareo, zay ny pirofo fa tsy izy io Andriamanitra nareo. Satria izy ara-mpanotaka. Ary porofon'izany, nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Zava-marina zany. Reo raha vaketsika farany amin'izay le ten'Andriamanitra hoe any ivelany alika Matio 7 andininy fahaenina. Matio 7 afetsika vakina kely. Matio 7. Satria vetantsika tsara amin'izay le hoe inona moa zany ten'Andriamanitra amin'ilay alika? Dia zao le any ivelany. Aza omeny ny alika izay masina. Ka ny zavatra masina zany eto dia tsy azo omeny ny alika io zany soratra masina. Zany hoe tsy omena ny olona mpanota, tsy omena ny olona ny ivelany. Ka ny olona mpanota zany tsy mahazo mitondra tenin'Andriamanitra ny tena izy. Fa raha mitondra izy dia mpamitaka iny. Raha mitondra izy dia olona mamorika olona ho any amin'ny helo, satria zay ampianariny rehetrarehetra eo dia lasa mpanota daholo, dia hitsipy makany amin'ny helo daholo. Ny anaran'Andriamanitra hoentina mpanota no mitondra an'io tsisy eo anarana io. Zany tsisy mamarina azy anarana tononareo hoe Jehova, Yahvé, satria mpanota daholo nanome an'ireny. Zay rehetra ny teninareo hoe Yahova, Yahoo, mpanota daholo nanome an'ireny, tsisy izy daholo ireny. Satria dia ny aingana avy any amin'ireny anarana diso rehetrarehetra. Taony hoe Jesosy, Jesoa, Jésus, Jizasy, anarana avy any mpanota daholo ireny. Diso daholo ary porofon'izany mpanota izay niaraka tamin'ireny. Yesoa, Yeso, zay rehetra ny antso an'izany mpanota daholo. Dia tsisy Andriamanitra miaraka amin'izany. Satria izy miteny hoe azo omena ny alika izay masina. Ka ny zavatra masina tokoa hoe mena ny alika izy ny ten'Andriamanitra. Dia valy teny men'Andriamanitra dia zay hoe za tsy manome an'izany. Dia zay ny pirofo fa zay olona rehetra nitondra an'izany anarana zany ka mpanota dia anarana avy any amin'ny devoly daholo iny menareo. Satria izy avy eto an-tany izy ko. Anaran'Andriamanitra tsy izy niforoporoniny niaraka tamin'ny devoly teto menanareo. Satria Andriamanitra tsy mihaino mpanota. Izy raha miteny hoe manoera ny devoly. Satria le olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Tokony toerana koa zany ireny midika an'izay. Ka izay no tonga namitenareo hoe ny fahendrena manorehitra Zeadia tena aza mandeha makany amin'ny toerana efa tsy izy intsony. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, tsy mahafaka anao tamin'ny fahotana. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, mitondra Andriamanitra tsy izy tao aminao. Porofon'izany inainao koa raha mpanota, ohatrana azy koa mpanota. Samy mpanota ave afaka olona fahotany. Tsy lozika zany. Misaoranareo any Yahoshua fa tonga eto ny ambassadeur izay ny rahany mitondra ny zoatsarana lehibe zao. Matondra izy zany ny ambassadeur ny Yahoshua Zeadia na afaka olona tamin'ny fahotana dia tsy mba veto aminareo eto izy ny dikan'izay. Fa raha veto aminareo eto amin'ity taninareo eto izy dia ohatran'ireo mpanota reo ihany koa ny zavatra natao. 2 taona nge zay. 2 taona zay mpanota daholo no rehetrarehetra. Tsisy afaka atao na andray aza. Amin'izao fahatongavako izao nge vo eninareo no afaka amin'ny fahotany. Be dia be ary mbola metraka fanontany hoe possible ve zany? Fa dia nalazaiko anao hoe possible zany. Ary numéro 1 amin'izany tsy mahay manota an'izany dia ity ambassadeur ny Joshua Zeadia hitanao ity. Matoa zany mitona ny ho afaka amin'ny fahotana satria zany no afaka. Ary zany tsy mahay manao an'izany intsony. Fa raha ny ambassadeur ny Joshua moa manao an'izany. Aiza moa izy afaka an'ireo olona ireo
raha tsy marina hoe zany fa matoy ny ambassadeur-ny Joshua zay miaraka taminy afaka amin'ny fahotana ary tsy manoteny intsony a tonga eto le fahamarinana. Hitanareo le tena tsy manoteny intsony, tonga eto le Joshua le tena amin'ny fahamarinana, voninahitra anazy mianaka mandrakizay dia tada Evasy Joshua. Anjaranao no manatona, miantso ny olombelona rehetrarehetra zay adia hoe manatona fa efa tombotra loatra anie ny andro e. Ratsy be nge ty zahatra misy amin'ity tanareo ty fa miantsoantso zay adia hoe miverena dao hiaraka amin'ny Joshua am'izay. Tsara loatra raha mantsy Joshua e, tsara loatra izy. Tsy mahafinaritra anao ve zany ato afaka mifahotana zany? Izy amin'ny olombelona normal ny teny fa ratsy zany. Fa ny olona tsy normal ny teny hoe ratsy zany. Fa raha mbola olombelona normal ihany anao dia teny hoe tsara ny afaka mifahotana. Ary irina mafy no tonga amin'izany sehatra zany. Tsy irina intsony fa tongava dia hitanao zany hatsarana zany. Tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra marina io zany ange. Zay nitenena ange tsy misy tanteraka. Anjaranao sisa manapa-kevitra. Zay adia miantso anao. Ary tena miantso ny fananao didina ny fanan'olombelona zay ho any aminay. Mienohan zao teny zao ary miverinaingana fa ianareo ny antony natonga ny Joshua maty teo amin'ny hazo fijaliana. Amonjy an'ilay fanahy ho any amin'ny lantilanitra. Mitezo vonjenareo. Azarina natao raraka tany zao famonjena zao fa tena fitiavana anie zao e. Tena fitiavana amonjy anao mihitsy menanao daholo miprofo ny soratra masina hoe matoa afaka ny fahotana ny olona nahita an'le olona avy any amin'ny le hoe ankonan'Andriamanitra ianao. Ny ankonan'Andriamanitra ty hitanao ty satria ny avy any satria ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo mena an'io anarana io dia tsy afaka ny fahotana zay miaraka amin'izay olo zay satria any ivelany izy tsy omena tenin'Andriamanitra marina izy zava-tisy daholo ny azony avy any amin'ny tevolony ray. Fa matoa ziadia nafaka olona tamin'ny fahotana ary tena tsy mpanota intsony zay miaraka aminy ary tsy meminao ratsy intsony a dia izy indray le tao amin'ny ankonan'Andriamanitra, tao anatin'ny valan'Andriamanitra, teo akaikin'Andriamanitra nyteka zay. Mazava ho azy a fa tsy evety aminareo zany ambassadeur-ny Joshua zany. Mazava be ny sary jerevana fa raha mbola avety aminareo zany ziadia zany dia ny ambassadeur-ny Joshua zay hitanareo dia tsy maintsy mpanota oatra rehetrarehetra daholo ny resultat io. Fa misaorany avy indrindra nahita ny anakaiky avy any amin'ny lantilanitra nareo. Aingany mba tsapany hatsarany nareo fa tsy avinavina ohatra hoe ahoana koa mampitombona zany jereo ny asa. Na Joshua raha tena zay hoe rehefa tsy minoa mba minoa ny asa nataoko taminareo. Ary marina be ny teny osa hoe rehefa tsy minoa zay tenemitrareo mba jerevo le olona afaka mifahotana e. Eo mba ny masinareo ngeny izy. Efa aminarivona ngeny afaka mifahotana eto amin'ity planeta Terre ty e. Ary rehefa mandeha manerana azy tontolo zao nge zao le tena rehefa maro ny olona resy lahatra ma any ivelan'ny fanjaka any ivelan'ny firenena zay hipetrahako eto am'izao ty zao e. Satria eto Madagasikara no mipetraka fa be dia be le mpetra-dranomasina fa mandray ny fampianarana sady vovonjy a. Anjaranao mba mandray ny famonjena ho anao ho lavinao ve? Ny profo menanao dia hoe matoy misy ny fanafana fahotana rava ny devolo ny dikan'izay. Ary raha misy ny hery mandrava ny devolo voalohany indrindra dia zay maresy ny fahotana. Fa tsy hoe mavita manao fagagana sy fanasitrana dia voalohany nge mametaka anao amin'izany a. Izy samy izy io dia mody fitany io anao. Fa ny tena ahafantarana fa tena ao ny hery sy ny force sy ny puissance ary hatrany amin'ny pouvoir rehetrarehetra satria pouvoir adolo na fandadavana noho ny fahefana etrampitany ty a zay ny fahefana sy ny heriny zay. Ary ny misy ny hery dia ao amin'izay mavita mandrava ny devoly a ary ateo mandrava devoly dia mandrava ny fahotana. Fa ino zatra tsy ho vitany devoly mihitsy mantsy io. Tsy misy devoly a hitonanao lasa tsy mpanota zany. Ahoana sakafo ny ara-ve ny fahotana ve dia izy hitondra anao any amin'izany. Ny devoly dia tsy maintsy mampanotanao foana zay na tonga ny vavanao ny teny hoe tsy misy an'izany tsy mpanota zany rangaha fa tsy maintsy mpanote ka zay le devoly niaraka taminao. Izy io mampiteny ny vavanao io. Fa ny ao anatinao nefa mba tonga saina hoe tsy marina nge zany sary zany kosany. Ka izay a misy le fahamarinana zao hitanao zao manatona ny Joshua. Izay ny teny fa dia miraso antsika rehetra samy teny Joshua ny ambassadeur-ny Josia samy hotahiny avo indrindra antsika dia hiayava azy a ary samy hotahiny Joshua ary dia miraso antsika indray iaino ny toy ny fampianarana manaraka indray to tsika ariva afaka. Raha betsaka dada Maria ava noho ny amin'ny teninao tena fitiavana ianao ary tena mamonjy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao. Miantsoantso mihitsiny ilay nirahanao dia ilay zanakao malalanao ilay tianao
lay zandrinao ihany koa Iahosoa. Tsy mitsahatra ny miantsoantso izy ady a, ary miantsoantso ny fanahy zay iverinao any amin'ny lantilanta rehetra, ary voafidy iverinao any amin'ny lantilanta rehetra. May nareo miaina fa izao ny antsoantso anareo midira faingana aoka tsisy hitaredretra intsony dia fa tomotra loatra ny fotoana. Iahosoa mangataka aminao zay ady a, mba haniraka mandrakariva ny fanainao masina ianao tsy hijanona mihitsy ho amin'ny famerenana ny olona hitodika ao any aminao Iahosoa, amin'ny alalan'izao teny sy fampianarana izay nomenao zao. Fa ianao ny tompony io teny io fa tsy zaza, ianao no naniraka azy, manao ny asanao fotsiny satria za ny rahanao, za avy any aminao. Da io zao teny zao mba tsisy overy intsony, fa mbo tafapaka any amin'ny sofiny olona sy ny sainy mba hitodiany ho any aminao. Voninahitra anao dada Malahiava, voninahitra anao Iahosoa, vonjeo ny olona Iahosoa. Mangataka zay ady mba tsy overy mihitsy ny rehetra maniry no any aminao. Aza dia fa mangetaheta nitodika ho any aminao dia mehoery hiazakazaka hiditra amin'izao fanjakana masina izao. Amin'ny anaranao Iahosoa anao izany vavaka izany. Amen. Dia mirahazo antsika samy teny soa. Izay zany ny fampianarana izay niarahantsika tamin'ny teny ity dia metraka mandra-presaka ao amin'ny araka indray. Fino matory.